faharoa amin'ilay tantara indro miaino mitondra ny lohateny hoe Analamainty sy ny misteriny. dia ampeniny Tokizerara Rabemanatsoa na Itokiana. Ireo mpilalao Ny Ony Daniela, Zoma Mirina, Gaston, Faly. ny Sympathie avy eo amin'ny FJKM fiadanana Martiora. Mpandray feo Lovatolotra Andriamanana, Mpanatotosa Alain Rabemanatsoa. Raha araky ny tatitra reko tamin'ny rasefo sy ny sokajy voromahery teo zany dia tsy nielingelina tany amin'ny zareo tany mihitsy ny olona hafahafa iny rehefa avy nandalo teo aminay. Fa iza tokoa ary iny valy anta ihany mety azahoana ny valy teniny amin'izany. Maizina koa ny ato analy zany androany arivaka. Ny volana raha teo moa tsy tazana intsony. So ihany aloha fa nitondra n'ity jiro fanao akandro nytiako. Inona ary zany reko zany? Ohatra ny feon'olona mivokovoko mitomany raha ny fanerezako azy ka. Sa kosa biby? Ao hijanona kely mihitsy. Tena olona mitomany mihitsy zany. Ary tovovavy. Aiza ry zany? Ao hoe tsy lovona aloha manodidina. Tsisy nizanizy aloha atao kavanany. Toraka izany koa ny atao kavy. Hoay, taitra koa marina. Tao taitra be foana ho ahy ianao isaky ny mahita e. Manahoana aloha ianao e. Mahafinaritra nyity tovovavy ty mihitsy manaitraka. Nefa nge dia nitsokolovoko teo tsy nisy olona. Rehefa niverina nitodika, io izy mijoro eo amin'ny loko. Fa inona raha ny tena zava-marina ny amin'ity tovovavy ty? Mahalasa saina mihitsy ka. Eo. Tsara ariva valy anta. Gaga fotsiny aho hoe ahoana foana no ahitanao ny misy ahy. Ianao nefa tsy mba mitondra jiro akory. Ny tongotra io koa ve zao tsy atahoranao voatsindro ny hazo kely mandeha aty amin'ny maizina aty? Mifanesy loatra kosa ny fanontanianao zany a. Fa ngalo tsy mahafinaritra anao no mahita na dia hoe ao anaty hazina foana azy e. Raha le resaka tongotra indray dia efa zatra mandehandeha tsy mikapy izay aty. Tsy hoe tsy mahafinaritra akory fa mba mametra-panontaniana fotsiny ahy. Fa firy taona marina tokoa moa valy anty ty raha tsy mahadiso e. 12 fa ahoana? Mba nanitikitika fotsiny. Zandriko roa taona nge zany ianao e. Ie, ary ny elona tao aminareo ihany ve ho le olona nilazaiko iny e. Ka zay tokoa ny saika anontaniako anao fa iza marina iny ry valy anta. Sanatria ve ka olona tsy salama saina? Engany mba ho diso aloha ny eritreritro e. Tiziko mantsy tsy niteniny ninona fa nitanany fotsiny na injiny ko. Ianao ty koa tena mampimehaka. Tsy adala izany tsy akory fa anisan'ny namanay vaovao ato. Namanareo vaovao? Toy ireny zany ny akamaroan'ny olona miraitra anao aminao. Amin'izao ihany izy nitohinka. Iverina toanay rehetra ihany izy rehefa kelikely. Tsy azoko. Tsy maintsy mbola ho hitanao azy izy amin'ny manarakako. Tô tsy mety tafalo ambavany valy anta mihitsy koa zany teny zany e. Hoe amin'ny manaraka ho fantatro mian-dalana. Tena fanina marina e. Efa nambarako anao foana nge hoe misy fotoana ny zavadrehetra e. Ao fa isy fotoana andalo any amin'ny valanareo. Ka orinan'izay dia azava aminao tsikelikely ny zavatra rehetra. Mba mandalova any amin'ny valanay tokoa rehefa mba manam-potoa valy anty e. Zalahy nge ka mangetaheta ny hitanao mihitsy e. Zany? Hoe mba tohinina marina ary zany valy anta resahako amin'ny zalahy zany. Toy ireny hoe mirediredy ireny ny fiveran'ny zalahy rehefa mitonona ny anaranao. Mba raha-pitsohatra. Sady andro vitsivitsy nge sisa nijanonana eto e. Aza manary ianao fa tsy maintsy andalo any a. Efa kaiky raha toy ihany koa ny fotoana tokony hitondrako anao any amin'ilay toerana misy anay. Efa ela ny andrasanay ny fahatongavanao. Tsy izany fa mila ny fanampianao manko izay e.
elahoana ary fanampianany amin'inona aloha dia misy zavatra ilainareo ahoana? Aza manahy ianao fa zavatra vitanao ihany ny angatanay e. Ary ianao dia ianao rery ihany nefa ny havita azy. Eny e, mety hoe vitako ihany izy matoa asainao ataoko. Ka tandray moa raha sao tsy mandalo akory e. Ao fa tsy maintsy andalo any aka. Izay aloha fa manjary lany fotoana ampiresahana amiko eto fotsiny ianao ka. Andraso moa Lory anta. An? Hoay. Ary mamanala binga izany tanana izany. Nosamboriko tampoka rehefa izy saika-andia iny. Fa misy inona ry Zara? Ka tsika ange tsy mbola mifandray tanana izany mihitsy nandritra n'izay fotoana niresahana izay e. Hay ve? Reto ary an-tanako roa tsapao raha izay no tianao e. Ary mangatsika binga izany tanana Valianty izany e. Sa tsy ampy fitiavana dia mitady mpanafana. Ianao koa afanao ary sady za mihitsy izao no ilaiko. Fitiavana. Fa ngah kosa ny ohatranonareo tsy mba mizara fitiavana ampianafana anao ka. Hafa reny any an-trano hoe ny avy aminao izao no tena ilaiko. Ao ara finiko mihitsy ianao e. Ao ange. Zahy. Satroka hitapify eto an-tratranao eto foana ry Zara. Fa aleo angamba andeha amin'izay. Mandrapitafa Zara. Noroa marina ny androko dia lasa izy. Valianta. Sao tokoa voatsapako hoe miteby fitio anao ny foko. Tandremo, tily hatrany hatrany. Volony. Zao anatanteraka an'le antsoina hoe exploration na explotsika amin'ity androandroany ity. Zay isa moa zany ny marimarina koa e. Averiko azavaina ihany satria mino aho fa misy voasambany aminareo nanatrika antony. Ireo sampana mavo niakatra sampana maitso ohatra na ny lovoto sy ny vorokely. Amin'ity dianareo androany ity dia amakivaky sy andalo toerana mbola tsy fahita sy tsy fantatrareo nareo. Le tanàna antsoina hoe Ambodimotana ny tsy maintsy ataonareo izay tongavana any ary tafaverina alohan'le te amin'ny masoandro. Ny azona lazaina dia hoe any Atsimandrefana any le tanàna fa ianareo no manao izay tana azy izay atongavana any. Noho izany tsy maintsy manontany ny olona nareo ahitanareo hoe aiza ho aiza le toerana ka rehefa tonga nareo dia manatona ny zoky olona ao amin'ny tanàna ka mangata ny ambany asiavan'ny fanamarinana an'ity taratasy hoentinareo ity. Aza adinoina ny maneho amin'ny alalan'ny topo ny zavatra sy ny toerana lalovanareo izay hitanareo rehetra zany. Tsy mividy na mahandro sakafo atoandro nareo fa sakafo azo avy amin'ny fanaovana sahan'asa, asa soa na ilay atsotsika hoe bonaksa, bonaction ataonareo amponina ao amin'ny tanàna io. Ireo ny ankavianareo mba hanome sakafo anareo sy voandalana hoentina ho anay seho. Raisinareo ihany koa ny momba n'ilay olona sy ny lohatraniny raha misy zany. Inona ny tanjona amin'izany? Ny hanazarana anareo ahay ifandray amin'ny mpiarabelona sy mifanampy amin'ny fiarahamonina na dia tsy voatery hisy tambony foana azy. Tafiditra ao anatin'ny fanefena sy fanabeazana antsika izany. Inona moa ny fanekena telo ny tily? Anopan'Andriamanitra, nasamankarazana, anolana tily. Tsara loatra. Alohan'ny antenanareo ary dia mandrosoa tsirairay eto anoloana ho savaina. Lasa zao ry zalahy dia mifanaraha tsara nareo sokajy hoe iza nanao ny topo ny fanehoana amin'ny alalan'ny kisarisary sy ny marika ny zavatra rehetra lalovantsika io toy ny hoe ala na tanàna na fasana. Dia aleo fa inganina ihany ny dia satria zany tanàna izany zao mbola tsy fantatra hoe any firy kilometatra any ho any. Marina mihitsy zany e. Sady tsy tokony ho taraka ety an-dalana antsika satria
ny fahitantsika ny tanàna io mety antoko ny ahitantsika sakafontsika atoandro na tsika raha teo tsy navely hitondra vola nysavaina tsararay mihitsy aza moa teo andao malakilaky fa zalahy sokady sy voromahery zao efa rehatsy aloha rehetra sady de ono ara mihitsy mety andalo an'lay tanàna hoe ambotr'olona ve zao ty lalatsika ty azo eritreretina aloha zany ora mihitsy ahoana indray se aloha tamin'iny fisavana be teo iny manoatra ve se no ireny fisavana olona nao fionana ny filoam-pirenena reny ka sao de hoe misy mitondra fitaova-be tiana ihinana toy izany sy aza zany mba olona eona amin'ny filoam-pirenena fa am'le zandrikely vao hiakatra ato fisavana mpangalatra ho ny fiverany an'reka raha mampy ve le izy aloha enjany savaina zay solona hatramin'ny akanjo manontolo very seko ny sosona akanjo sisany hoe ny akoditra ka manamarina tsara zala hoe tsy nitondra vola tokoa ve tsika retiko ry zalahy sefreux zany de nietreritra fa tsy nahatondra vola tokoa sika fa ngasy mbola nahita irika nitondrana an'izany ka raha fetrandray se tsy mba lany hevitra zany atao inona fotsiny io ato-dobe io ka navaliko faran'zay bitika le vola de nasisiko tao am'bagoko am'le folarako ty mba enjana indray zany fikanareo zany ko aza tratrandrase fotsiny amin'ny manaraka fa ngamba tonga de rolady miampy pompe tambesarana ary marso crocodile anaty fotaka ry zalahy aloha tsy nananyetreritra mihitsy teo hoe bagy natao amezana folara ve de hisy voly hovana fotsiny ry se ny toerana anasiana azy amin'ny manaraka de miaika ansiako ka naninona koa zay se tamin'le jeu de nuit iny raha hoe tonga de nivaty saona lasy vavy ary vitsika mpivadika zay moa tsy nyboatsika fotaka tamin'iny andro alinyko nivatsy mihitsy raha mika tamin'iny fa tsy tao am'ilay nitadiavan-drasefo ny farany de navotsitra fa inona navotsitra ka dradraka mpivady ka inona fa saona sy vitsika ny nasain-drasefo nitadiavina oay itsy alavidavitra itsy angamba le tanànako zany ve ato mbola lavitra izy zany sady tsy mandalo eny akory zany lalatsika zany tsy andalo ihany amin'ny tany olona sika ve ty akaiky ty ihany de tsy manahita olona sady efa manomboka misy tamboly ty amin'ny manodidinybika mety ahita olona miasa ty ihany sika mety ho lany fotoana koa mantsy raha mbola andalo any ndraiko jerendra mihitsy ange raha mandinika tsara se de tsy mitena mivantana amin'ny tany ny akabeazany trano ety fa ohatra misy tongon'izany daholo hitako koa natanitsika mbola tany anaty fiara aza nge de efa toy zao daholo ny tranon'olona ao tonga de asio amin'ny alalan'ny topor zalahy reny tamboly reny de jereny sekoa nge inona ty seho jereko zao ve de tsikalitry sekosy misy olona itsy alavidavitra itsy fo natazana antsika izy tonga de nijajirika sady nanara-maso afavy zany eny tokoa na niasa nataony teo aza atao najany mihitsy de nijadina nandinika atsika ty alavitra ety izyka eny tokoa ka mety voasambany nandalovana sokoto ngamba tatiko de mba variana ry zareo ry zalahy voromahery koa zao mety efa narahany masoto an'izao koa tamin'ny nandalo teoko asa reko mba ara-bao ihany zalahy ny olona na de atea tany lavitra teza fa tsy lozany se mandinika eo fotsiny naman'ny olon rehetra nge ny ty le zay zany vo tena tonga amin'ilay fomba fitenenana hoe arabarabao ny mpandalo fa tsy fantatra zay ora fozanako ay andro tsena ty ambody amotana androany ka tena mifanaresaka mihitsy reto be tsenako de aiza tokoa moa zany zao no aleantsika manaraka andao aloha anytany olona hoe aiza misy any lehibe amin'ny fokotany tsara be iny aron'iny madama tsy hanenenanao mividy an'iny azafady hoe madama aiza ho azeto kay misy miboroboky tany tangalany misy aty fa tsisy se foky tany ka mba azonao atolony misy azy ve zay azafady indrindra madama malakilaky zalahy fe filetika amin'ny masoandro kay ty amody amota ty tena lavitra eny tokoa andao mihitsy raha nga nisy eto amin'le toala mikitrika reto
io ve tsy voakare amin'ny tobilasitsika ry ihany angana re ohatray marina fa inona koa no nahataitra ny sity io ka retsy zavatra ao anaty zava-maniry retsika ao e ohay fa inony reto to vato fisaka maromaro levo tapaka anaty tany ireo ve tsy fasana ny ty eny tokoa zaza saika nahitsaka raiko keliko moa le vato tam'ity de saika tsy tazako ka mahakaka kely ahy de ny alehibe an'reto vato reto samy hafa daholy ny sasany kelikely ny sasany lehibe mety hoe reto vato reto zany nahafantarana hoe akizy sa olon-dehibe no milevinao e mety io izay tokoa satria tsy mbola nahita na vatapasana taty amin'ity toerany ity ana de ray azako kay ohatran'izao zany ny endriny tanaka mihitsy raha sefy tamin'ireo voandalana nentsika avy tany ampanaovana expo tany ambody amontana tonga de mangahazo be tsy vodimokilao iny niovy am'za mangony fotsiny ataontsika maivoka indray aloha mivary amin'niovy amin'ity androany mba mora ifandraisana kosa aloha mimponinao amin'le tanana nambody atafany izy eno a sady tsy miambamba mitafa sy miresaka sady fahaizako manokana koa ange io mampirizako io ka rary ny raha tonga de nanome be de be teo reny ny olona tany sy raha teoko moa be ataka loatrako mahay manao piso be raha za aloha nanome totena de ataoko hoe saka be ataka e mody asiana kely an'le hoe inona moa zany ny volo tena vokatra ty aminareo aty am'izao de manaraka fotsiny sisy so ihany ko fa mba nisy an'le bebe iny mba nampandroso antsika isakafo rehefa avy nanadio ny tambolony sy ny adisony sy ny mangazo ie tonga de katsaka sy tsaramaso fangaro ny kaly tao voanjobory sy isan'ny tsy ampy de natoro tsara sika androany arivo katsaka sy tsaramaso voanjobory hoanina rivarivo mampatoro moa ary tao amin'le tanàna tokoa to hoe tsisy filoha-boky tany fa hoe mpanjaka sa inona l'izy teo sady misy tongony efatra toy ny tazantsika tany ambohitr'olona koa ny akamaroan'ny tranony olona tany karazana tangala fa to mpanjaka ny tena niantsondry zareo azy teo e to hoe zokyolonao maso mandidy eo amin'ny tanàna ary ny rainona ny zoky ny lahy no notombiasany teo ny vehivavy zany na ny zanakavavy tsy mba mahazo mitondrako ny lehilahy ray koa ny na de hoe te hitondrasa ka raha mbola misy zokony mbola velona de tsy afaka mandray ny fitondrana raha toa ka hoe namoina ainy ilay mpitondra nitonda teo aloha e zay mihitsy efa hitako gagagaga ihany zareo rehefa nilatsika fa aty akaiky nambotr'olona no milasy a tsikaly tokoa aloha e somary ohatrany sadaikadaikatra zany daoly ary zareo raha nilazantsika ny toerana izay ilasintsika fa tsy fantatro hoe inona no antony mety sy de misy manan-danja angamba matoa tsy nitohizany ko ary reo fasana tatsy tsy mitatso koa neny nagaga e ka toy ireny zany ny fasana aty raha mampikely mantsy efa nisy fotoana na nytanytaniko ny mahakasika an'io hoe inona to alohan'ny jeu de nuit e na nytany ahy izy hoe tena miditra sy milalao any am-pasana tokoa ve hoy ny tily de ahoana sy tamseka de valiko fotsiny izy hoe azo etretina ihany raha toa ka foana le fasana sy ty tena tsy ahony raha ny tokony izy aloha tsy mpamosavy akory ny tilika ilalao eny amin'ny fasana na koa hoe mpanompo sampika iantso fanahy io resaka io mihitsy mantsy manakana any akamaroan'ny tanora tsiditra asokoto e ekeko fa fitezana ara-batana sy ara-panahy ary indrindra ara-tsaina ny skotisma fa tsika kosa tsy tokony antsy fanahy na anibazimba fasan'olona zany fa hony tokoa aloha tena tsy mety velona tsony mihitsy moa zany le fankatsary ny se ka iny efa na raha nahita iny fa namony tena izyko fa asa aloha raha hoe mbola mety velona fa saika ataony se inona moa ka inona moa fa saika hoe angalako sary an'le olona hafahafa iny raha mbola mandalo eo ihany izy e mba misy aseho any amin'ny tanàna hoe zay efa nahita zombie aza de miteniteny foana raha feta iny ve zao andalo ntsony
rehefa dila ny fotoana nandalovany maly toy iny ka. indraindray ohatra mba tadidy ny lalana makany dia iverina izy ko Ry zalahy mivavabavaka ny tsy verenany intsoniko. Ny anseto hafa mihitsika. Lasa aloha jereko sao mba velona tampoka ao ihany ty. hoe io kosa fa velona ka tonga dia le sariny sy ny tokana iny tia mipotra ety ohatray Inona mataitra ny se? karaha jereo kely angeny sariny sy le aoriny Fa misy inona ao ka? jereo tsara e Ao tokoa hoe. Ohatrany hoe misy olona maromaro mijoro zany nge rehetra aoriko alavidavitra rehetra zany e. tena tazana tsara mihitsy satria taratry ny flasy e fa toy ny olona mijajirika hafahafa zany le toiziko ohatra ny mampiorokoditra Mba iza koa ary reo e. Sady hita hoe maromaro reo olona satria mirehatra mena ny masony rehefa taratry ny hazavan'ny flasy. Sa tsy olona reo e. efa hita fa olona mihitsy reoko tsy olona hoana na mony tena indray ny se Alora nga ampirimo fa tsy. marina ary se tsy mampivarovotsana Aza miasa saina losany amin'iny fa andao hivavaka dia atory e. Tsy verina eo zany ntsony iny fa adino ny fotoanany tamsehan'io alina e. Zara tonga ty ny fotoana. Oay, inona koa no mahataitra tampoka teo? Ary mangatsika sy mandrivotra tampoka teo koa moa zany andro zany e. Zara tonga ho aly fotoana. Fa izy zao e, izy io. Ivalianta ihany rea ato ivelany ato akaiky ny varavaran-tantilay ty ato. Fa inona no ataonao aty amin'izao zao e? Tsy efa hisasaka ve ny alina? Sa misy zavatra ilanao ahy? Sy anao ihany moa no angavy tamiko ny hoe mba handalovako aty aminareo sady anio alina ihany koa no fotoana hitondrako anao any amin'ny misy anay amin'iny fotoana ilanay ny fanampianao. Fa hanampy anareo amin'inona marina fa tsy azoko e. Anafaka anay sy ty toerana migeza mamatotra sy ny herin'aizy mety amin'ity toerana ity rea omaniny fo mampananao fa hiadrikady sika. Tsy misy azoko mihitsy nge zany zavatra mbarana amiko zany e. Avy manaraha fotsiny dia azava aminao zavatra rehetra e. Andraso ary aloha anao kiraro sy akanjo mafana vetivety e. Miandry anao Andao amin'izay ary to miada-pamindrany miadana ange valianty zany kanefa ilatsoarako ny tiany sady tsy mitie tany nge zany tongony zany e. Tsy nievana vava sa ve tony le atao hoe lolo vokatra mety efa tamin'ny lolo vokatra zany no fitiavako. Sanatry zako moa dia tsy mahatohatra fa to misy hery manosika anaraka azy zany foana na dia tsy fantatro marina azy hoe ho aiza ny hitondrany ako. Tena taitra mihitsy amary zalary tsisy taitra kory fa miesona be daholo ary to tsy ho mitoerana fandrinitsongerana izany any fidirana amin'ny tatalaiza to misokasoka izany fotsiny sa lasa mivoaka kely ao hoe hivoaka jerena sao dia mba eto akaiky eto ihany ka dia jerena koso asy misy trano fivoahany tazako tsopotsopy any aminay izy niny
inona le manivatsivony rehetra makana tsy maniry mety oranika be inona nefa mitony any io hoe sady enjehana ny antsona ranika andeha ho aizy se iny e tena tsy maheno mihitsy izy zany sa ve tsy izy iny ary aizako na le amiko to fonodivikelany tsy azo izy dia tsy tsena leny toa misy kasosoka angeo anaty azo zany sa ve ranika kanefa tia andrefa ty fahinako azy reko misy koa tia tsy nanana aleo iverina re mivalanitsy ka tena mangovotra tapoka teo koa arako miorany dia toy ny mamely mafy izany mihitsy fa mitsotroka izay tsisy aleo asiana fiazakazahana madinidinika mihitsy ka na somary mbaikitra aza ny valika tena toy ny misy manaraka ny izany famindrako izany kanefa mierika tsisy olona tazako akory inona daholo ny dikan'izao hoay marony misy zavatra mihetsiketsika angaika mety sambody azo rehetra izany zavatra fotsifotsy lava be fa inona akory io e sady tsy raitro ro fa tohatry ny maromaro mihitsy tsara satria fotsifotsy le izy inona rehereto andriamanitra olona be sokosary dia raseko reto manao sangratsy reto e nay zao tena tazako tsara satria tohatry ny hoe mitsangana izany andriamanitra to razana mifonge raha izany poziny izany misy tady ny fe matsy raha nyfandinihako azy eto tsy anylaoko eto koa zao misy rehetra anaty azo rehetra ihany koa oay ny sasany midaboka amin'ny tany ny sasany mijoro ny sasany miankina amin'ny azo ozenina arty e tohatra nyreny hoe razana toapasana nyreny namparitaka tato anaty any mahagaga nefa dia toa mihetsiketsika reto izy mihamaleny tsy mahetsika marina mivatako manontolo inona reny ataoko hoe tsy fileko io tsy netiko kanefa vala mbola zy lavitry zy lalana koa azabahana ny reto aleo rangahy hidona anatra tya voatafetra ny tatolay tonga dia mifoazana zalahy sady manao aisoaisa mitsiririko mety efa 20 minitra angamizay nandehananay teo kanefa mbola tsy tonga ihany valy anta koa ty to tsy milopy eo tamiko ntsony na dia hoe ny raim-bava za fa mitaridalana fotsiny ohatray ary lasa izary izy teo e to tsy hita tampoka teo zay naliany rehefa nivoaka an'le aly zay matokely le andriamanitra ivavahana fa izy maharisany ratsy rehetra valy anta ve le mipitsipitsika teo e fa lasa ianao teo e ary misy trano kay ty amin'ny loko ty ary tsy tazako raha tsy nitselatra ny varatra trano tsy mipetaka amin'ny vatana amin'ny tany fa misy tongony toy ny tany ambody amotana setsy ambotr'olona misy olona reko manatona izany avaiza nefa aleo aloha hitakoky eto potitra ty hazo lehibe ty ka iny tokoa to rangaha lehibe nge izy zany e milanja zavatra eo amin'ny sorony misotra mako amin'le trano mihitsy izy ao hidiny iana tsara tena olona iny lanjainy amin'ny sorony iny ary totovavy nge izy zany e
Mitsiaro tena angamba fa tsy mihetsika mihitsy. Na ny tanany aza mikirazorazo fotsiny. Manao robo fotsy sady lava volo. Andriamanitro, dia sanatria ve ho valy antiny? Tena tsy mamitaka amin'ny masoko ka. Tazako tsara mantsy rehefa nazavain'ny tselabaratriny ny manodidina. Dia ataon'iny rangahy inona hoe izany valy antaka. Aleo rangahy jakona dia arangaran'ny etsy mivaravarakely etsy. Za ve dia hitanaka fotsiny eto. Efa nikaroana daholo ty manodidina kanefa dia tsy hita mihitsy izay nalehandra mihitsy a. Aza manazy fa hifahiditra ny tanàna sika. Engany mba anaiky hanampy antsika amin'ny fitadiavan'andra mihitsy ny olona ka dia hoe efa misasakalina sady mitatao be aza ny orana. So mantoka ho tara loatra. Eo amin'izay hoe arangaraniny eto n'ity malalatalaka amin'ny varavarankely ity. Ary efa tatokana ihany ka izany ka fa malalatalaka be fotsiny. Hoay, io natsotra ny ambony latabatra lavalava io valy anta. Latabatra voadidina labozia maromaro. Iny fa lasa mikirakira zavatra eo amin'joro-trano io ry rangahy be tsisy sahidy. Inona izany ataon'izany e? Toa soran'ny ranon-javatra iny amin'ny andron'ny valy anta. Iny indray sy fanakantsy lava lela dia somary soritany amin'ny lizy ny kibo sy ny tarehan'ny valy anta. Dia inona re izany no ataoko hoe? Hiditra ato ve? Aleo mitondra zavatra ihany aho iarovadiana ka. Tiako seto misy vatakazo lehibebe. Vao variana kely mikirakira zavatra eo amin'ny latabatra eo ilay rangahy be ity dia tonga dia velezony ity. Ty anaraka azy zava-mitranga ao anatiny eo. Izay konge mahatilintily sa mahery fo ary maharitra amin'ny asany. Tafeo amin'ny herinao mpanomponao ry Andriamanitra. Iny ary ny latatazo le rangahy be tsy maimay ity a. Ary kely aina ka. Izay dia safotra. Ary aleo amin'izay aloha vana ny fatoran'ny valy anta. Ratavarina ihany. Aiza ny hazo mety eo. Ohay marina. Toy ny lasa vidividy teo le rangahy be. Lasa mivoaka ihany keo. Vodiny lasa lava be miravaka amin'ny taty. Tena dia volita maso mihitsy ity marina e. Avao be sady mera maso. Ohatran'ity eto ny marina mampiorokoditra. Kay! Ay! Tena voarango ny soroko marina. Raha tsy mahiala azy mety ndroako mihitsy ny vody eo. Ohay marina. Tena tsika be kely mba. Aleo ty sabata lava lela saika namono ny valy any ty tonga dia apako ny lohany. Ampio amin'ny sandrina ho atombo. Zany ary ny valy kavate. Tonga dia tapaka ny lohany marina. Tena matoko io sy hoe ary valy anta. Fa lasa aizako izy teo. Hoay, toa tsy misy ninina tsonga eo ambony latabatra. Aizy valy anta. Ary maninona koa ry aho zany. Tena
tena fanina mihodina tany aman-danitra. Sara, valianta ary misy olona maromaro tazako jolorinan'ireo. misaotra anao zary mikaela. Sara moa zany e, izay mantsy manarana nirendro ray aman-drenao anao. Fa izy tsika izany valianta ary izy ireo olona orinanao ireo sady ianova eny olona hitana tany an-dasika fa nitafy maty be fotsiny. Raha toerana ifotsika tsy mahitsy hoe aiza marina. Reto olona miaraka amin'ny reto indray olona navotanao daholo ireo. Ny fanahy moa zany mba votanao raha ny marimarina kokoa e. Afaka mandro-piadanana amin'izay mantsy zao ny fanahynay. Raha ny fembena teo anelanelan'ny ankoatra sy ny tontolo mivela ny fanahiny teo. Velo-pisaorana anao zay izany. Ny fanahinareo sanatỳ ve ka efa maty ianao e? Indrisy Sara, tsy natao hiaraka mandrakizay koa isika na dia izay aza no avy misoritanao antsika. An'Andriamanitra tokoa ny fandaharana fa ny an'ny olona fikasana ihany. Efa nodomandry daholo zareo e. Kanefa azo atao hoe sambatra amin'izay izay manomboka anao satria tsy atsapa-paoriana sy findrifirina eto amin'ny tany intsony. Zaho tamin'ny mahafanahany ny tafa sy ny hitanao hatramin'izay ary mbola nitarika anao nakaty. Elongery valianta efa navotako teo tanan'ilay devoly velona iny ka maty ahoana anay fa tsy azoko e. Karazana tsiarao fotoana nahafatesako tamin'ny fotoana lasa ihany reny nampandalovina teo anoloan'ny mason'ireny. Tanindona fotsiny ihany. Fa ny fandresena arina kosa dia fandresena tena izy satria ilay devoly io mila taminao. Ny herim-pananananao no nandresenao azy. Ianao irery ihany no afaka nanapaka anay satria tao aminao ny herim-po, herin-tsaina noho ny herinay Andriamanitra izay aminao. Izay no antony navaiko taminao tambolohany hoe ady ara-panahy no atrehanao. Ambonin'izay koa izay tsy azo tsinitsiny avana dia ny mahazanaka ny tanganana tokana anao. Zaka efa maty koa zany. Tsy mbola anjaranao ny vadika. Moa tonga koa ngamba ny fotoana tokony izorantsika amin'ny lalantsika tsirairay avy ry Sara. Samy hafa tsinona ny tontolo misy atsika. Ireto vakana hiambozonantsika reto ny tena namafy fandraisana sy nampifaningom-panahintsika ary nahavitako ny sy taminao satria reto ny marika fitiavantsika na dia mbola manjavozavo aminao aza ny tantaratra eto. Aza manahy mety ianao fa azava aminao manontolo zany afaka fotoana fohy. Eto ny saraka ny lalantsika dia aza mandano antoio e. Velomary ianao e. Norohan'ny androko dia lasa tsy malaka. Reniko fa nanaraka azy ireo olona hafa. Mihamazava tsy ho zaka ny ato izany. Ramika, nanao an'izay se? Fa aiza zany e? Kay, ay. Moramora ihany fa vao ny bandina angeny sandrinao e. Soa ihany fa tsy dia lalina zany ratrako. Valianta. Valianta ve ianao? Valianta hono. Fa niala ny anarako ka tsy nitsahatra namelona ny anaran'izany valianta zany nisy talohan'ny nahatsiarovany se tena teo e. za koa aza nge magaga hoe tamin'ny fomba hoana ka ny nahalalanao amin'ny valianta e. Tovy be mantsy niendrika ireo roavavy. Valianta. Fa nofesa tsy izany re miainako teo reny e. Kanefa to tena naratra ny sandriko. Fa fantatro tokoa ve aloha le valianta ry vaniala?
raha vaviko valiantaka ay izany hoe zoko vavy matoa moa izany izy raha marimarina kokoa e nisy fitoviana be mihitsy ny endrika amin'ny raha vavy roa taona tokoa izay no nahafatesany namonoa ny ara-boanasy ka angatra zany le valiantany fampiresaka foana tanindramika hitako moa tsy miseho ambo sady raha mitrarelo ny resahniko fa inona ny tena antony fofony izany olona izany ny ainy nataony sorona re mba hampitombo ny herin'ny odiny nalaza ihany koa mantsy fa nanao fatitra tamin'ny satany io piskidy antsoina hoe rabony io mitovy taona tamiko valianta tamin'izy maty izay izany hoe andray ny fahenina amby folo taonany tena mahotsy izany tantarao aloha fomba nahafantaranao azy indrindraindrindra moa ny fomba nahatongavanao Mikaela tokoa moa Mikael natao ve mika fotsiny ny fomba nahatongavanao tao amin'ny tranondrabona mba tantarao ka na zay koa zange mba liana te hareny tena ny zava-mitrangy ka hainao tsara re lalina zany iza tsara hoe le anarana ny antsonao anaty ao zara zara ao hoe jereko izany vakany ambozonanao izany tia re zahay vao mazava amiko inona ny mazavy misy tery rehetra ny amin'ity tantara tika ka zavao re aleo aloha angamba tantarako anareo hatramin'ny voalohany mihitsy amin'izay mazava tsara mpanjaka na ilay antsoina hoe tangalana anjaka teto amin'ny tanana nambotr'olona raha mangala amin'ny vady ray aman-dreninao ry mika ahoana tsara ka reo ray aman-dreninao nahitanao masoandra ny tiako lazaina eto voateraka kely anao raha se raha nendrinao tamin'izany ary dada sy mama mivady kosa vao nahazo amin'ny valianta pisaka iza tsy mifankafofony fahazaza moa dada sy raha mangala dadanao dia ny fandrinina hoe ampikambana anareo rehefa lehibe marika izany fanarahana teo amin'ny rototo izany dia fanolotra indrendry vaka indrendry zareo hiambozona ny zaza ny tangalany nanamboatra vakana misy litera Z izay litera voalohany amin'ny anaranao dia raha sandra mivady ray aman-dreninay sy valianta kosa nanamboatra ray hafa nasiana litera V izay iny hiambozonanao iny ankehitriny zara sy valianta zany izay indrindra ny anao misy litera V izay midika hoe valianta moa ny valianta indray Z izay midika hoe zara efa fomba tany taty ihany koa ane io izay ny tena marina fa tsy hoe vao miforonona tamin'io fotoana io aty zany ny tena fiaviako sy ny tanyrazako raha mangala hoe ny anaran'ilay tangala teo fa ahoana io dadany ramika io nge zany le tangalana andray anay teo amin'izay nandeha ny lasa taty voalohany indrindra taona maromaro lasa zay ay ve fa ny lasa taty nareo tamin'izany nahitanay an'ity toeran'ity voalohany indrindra mbola sampana maintsy tao andry zalahy reto zay tamin'izany nareo telo ny raha lasa efireo zany ratony tamin'izany no filohan'ny lasa ny laza aza ngio raha mangala io hoe mandray anay an-tanandroa foana raha ohatra ka mbola iverinay lasa aty ary tamin'izay aloha dia nylamina sy ny zotra tsara ny lasina atrehanay taty ary momba n'le rabona ka eo indrindra sika izao raha lahan'le tagala rainao izy io izany hoe ny dadanao no zokiny fa izy kosa ny zandriny amin'ny mahazokiny any dadanao dia izy nandray ny fitondrana sy nyfandrindrana ny raha teto tanàna rehefa nodimandry le nidimbiazany zahay aty koa moa tsy mba mahita na mamonjy sefoko tany zaniko fa ny tangala ihany mamany olana rehetra na reo everina hoe goavany indrindra izany na amin'ny madinika ihany koa piskidy fatadazy io rabona raha lahany dadanareo io ary tena ny asa be ny skidy taty amin'ity faritra misy anay ity na hatramin'izao azy fa ahoana ka efa niala eny tokoa tsy haiko raha efa nahenony fomba sahala amin'ny aty amin'ny faritra misy anay aloha nareo na tsy hoe ahoana anisan'ny faritra manatareta ny fibekoana razana ane amin'ity faritra ity marina izany
tsy anganona onono a fa tena iainana aty mihitsy tsy de haiko loatra aloha raha ny any amin'ny manodidina any fa ny eto aminay de miaina an'izany baiko razana hoana koa zany fa niala hitanareo raha toka hoe modimandro zao le olona ka tsy mamoditra teo amin'ny fiarahamonina na hoe tsy navita didy na koa iny nanao ratsy tamin'ny mpiarabelona de tsy misy mahazo mikarakara ny razana na de ireo fianakaviany aza de bakiony amin'ny alalan'ny skidy le razana ka le razana tena ny ihany no mandeha mamonjy sy mandavaka ny toerany ilevenany zany hoe mandeha tena zany zay indrindra Kay. Mampiorokoditra izy zany a. mety hoe mampatahotra raha ho an'ny sambany voanahero fa efa navanandrom-piainanay le izy aty de tsy maharoditra firiny olona tsony le rabony io zany no antsoina rehefa hoe ibaiko razana ie de izy rery ihany ka tena masonody ane io rangaha io azo kely izay no mety nibaikona an'le razana de efa sorotiny meloa ny lalana ao amban'ilay razana ka efa ampitandremy meloa ny olona tsy andeha amin'ny lalana mpandalovina azy iny fa sao de mifanehitra tampoka aminy mipandevina indray a manaraka moramora avy ato ariana indraindray mitehatehaka indraindray kosa mangina tsy milopy eo de nyray tanàna zany de manaraka azy daholo mandevina tsy voatery ka reo zay tsy mandevina ka mifanena aminy ohatra de miezaka mafiny tsy androra na ime de raha mandika andray am'ireo ianao a de hoentiny manaraka azy ihany koa raha tsy hoe manolotra an'le voan-javatra toy ity Ay, le nasainy valy atantangosako reto tamin'ny mahataranaka laha am'mpanjaka kanefa tsy nandray fitantanana sy amin'ny hoe mampisikidy matanjaka azy zay indrindra no nampitsiry ny hevi-dratsiny tao anatiny tateo ariana hevi-dratsy ahony zany fa niala ny amony ray aman-dreninao de aka ny fahefana amin'ny mahatangala raha ny fomba mantsy de modimandry le mpanjaka na nitangala teo aloha zay vao afaka misoloan'ny toerany lehilahy manarakaraka azy na amin'ny taona na ny fisokiana de ahoana nefa naminony azy ka efa ela izy ny te-ampiseho ampony eto tanàna sy ny manodidina ny heriny ny eritreritra koa angamby izy hoe tsy ampiko zany raha tsy amin'ny mahampisikidy azy fotsiny ka nataony koa zay azahoana ny toerana mahatangala indray talaty zay andro tsena tamin'izay de nandeha niara ny tsena tany ambody amotana toy ny fanao ny ray aman-dreninao de nentin'izy ireo niaraka taminy ianao tamin'izay tsy nisy nanam-pony ininona tamin'izany de inona raha telo mianaka nanjo le lalana nody iny no nisy nanafika de maty tamin'izany ny ray sy ny reninao na ianao koa zany eny verina hoe maty satria tsy nisy nahita teo anilan'izy mivady ny vatanao nihevitra mantsy ny olona tamin'izany hoe ndrohitiny bibidia anao ka tsy hita hay moa ianao mbola velinaina sy mahatsara tany ihany de ahoana zany ny fomba nahafantarana hoe rabona tokoa no nahavanina ny lozaka ka voanitranga fotsiny aloha zay de efa tany amin'ny avetrany iny mety efa ny ahiahan'ny olona ary nisy nylaza koa aza fa natazana kolamena teo amin'ny fatin'izy mivady akolamena io mantsy no marika hahafantarana n'ilay rabona rehefa misy zavatra ataony ay de tanteraka tokoa nyfandrindra-bona satria tsy vitan'izay hoe mpiskidy tena atahoran'izay izy fa sady nahazo ny toerana mahatangala azy ihany koa ny orooro tsy nisy toy izany ho amponina ambotr'olona sy ny manodidina tsy nisy sanana ohatra n'izay lazainy sy mibaiko ny olona akoatra ny dada izay mihevitra ny anohatra azy mantsy de ataony mifaifay volo avokoa ary manaraka hatramin'ny aina mihitsy aza na ina ho io rabony mihitsy ny tompony antoka tamin'ny nahafatesany dada izy raha teo nitarika foana ny olona nohatra andrabona rehefa tena tsy rary ny ataony ka indrisy fa izay nanaraka hatramin'ny ain'izay hatramin'izay no nanomboka narary mama fa mbola manaraka tsara ny zavatra tantaraiko ve nareo tena liana de liana mihitsy ka de hitanareo vao mainka ary ny omby ny aretin'ny mama rehefa tsy hita izay naleha faly anta rehefa izy nakany an-tsaha iny tsy hita 9 taona izy tamin'izay eny efa fantapatatra ihany hoe rabona ihany ny ao ambadika le fanjavonana zany ve ny tena marina mantsy de mila sorona foana anie le zavatra tompon-draboana ka mahamasonody azy efa nisy mantsy fotoana raha matoby voka ray ny tsy hitapopoka
ary tsy miafina tampona teto tanàna fa izy ny nakakeriny sy namono ny vehivavy io. Mety nataony sorona zany. Izay indrindra tezitra mafitambiraboana mponina tamin'izay dia nitroatra nakeny amin'ny trano-draboana le nitokatokana ry atsimo ary nandoro ny tranony. Le nahitana andramika ao maly alina zany. Ao indrindra ka nyzahany olona nidorana ne asa izy raha tao anatin'le trano taona tsy fa ny mahagaga aloha dia tena nirehatra toy ireny hoe any amin'ny afo be reny mihitsy le trano e. Dia maty tao zany raboana sa Tsy fantatra marina aloha raha maty tao izy na tsy fa tsy nisy nahita azy tsony hatreo. Nanomboka hatreo anefa no niseho ny trangan-javatra hafahafa rehetra. Mety hoe tara loatra ny fanapahan-kevitry mponina noatra andraboana fa efa nanjaka sy natanjaka loatra anie ny herin'ny maiziny. Fa ahoana rehefa nilazano an'izany? Ka hatramin'io fotoana io anie dia nitsangana nandehandeha daholo izay olona rehetra maty teto amin'ity tanàna ity dia lasa mamakivaky an'io alan'ny lasianareo io. Eny fa na dia ireo olona mamiditra teto amin'ny fiarahamonina aza nareo tsy nanao ratsy akory aza dia manjary mifo maty daholo. zany ve tsy oatra nyreny any amin'ny orona tsara reny mihitsy. Ka tena mampiorikoditra mihitsiko. Tsy misy mivezivezy tao amin'io aly io intsony ny olona nanomboka teo. So mantsy mifanehatra tampoka amin'ireo razana mitsangana. Mirenireny eo mantsy ireo razan'ireo ka tsy fantatra izay isitrihany rehefa hoe mihitsana ny nofiny. Na eny amin'ny faritra misy ny trano-draboana koa zany hoe tsy samelingelina tsoa satria toa hoe maheno olona maromaro be migonongonona sy mitoloka ao izay mandalo eny akaiky eny. Eny fa na vehivavy mitomany na afo mirehatra ao anatiny ao. Misy milaza aza indraindray fa toa reny trano tsy mahay reny hono le trano. Toa an'ireny hoe tsy nandalovana afo reny mihitsy. Nanjaka tokoa zany ny herin'ny maizinako. Dia hatramin'izay nda tonga ny anaran'io aly io hoe Analamainty. Analamainty? Ie. Lasa tao amin'le ala misy lolo siangatra ary faty mitsangana ve zany sika? Ay. Zao zany vao fantatra hoe nitanjozotra-nakao amin'io trano-draboana nahitana Mikael io zany ireo razandroko rehefa avy nirendreny avy any anala any. Hita mponina tao amin'le trano izay efa tena rava sy mikory mantsy io ny tao lambalin'ireo olona maty hatramin'izay. Dia tao ihany koa ny any Valianta. Tonga dia niavaka satria niambozina an'le vakana izy. Dia ianao zany efa nahita faty mitsangana matetika? Ie, tena voaingana mihitsy aza angeny nisy maty teto hoe. Dia lasa nizotra nirendreny tao Analamainty tao. Raha nandritra an'izay roa taon'izay mantsy dia efa misafidy zao ireo namony any teto dia lasa nandehandeha tany anaty ala tany. Voaingana? So dia izay ara Le le naninona kay? le olona nolazainy Valianta tamiko raha feta. Le nolazainy hoe namany vaovao. Kay zany faty mitsangana. Litantsika tany ray alina iny. Tsaroko tsara ka. Ay nandalo tao aminareo zany le izy. Mety le rangaha maty voaingana teto tanàna mihitsy izay hitanareo izay ka. Izay vao mazava amiko mahakasika an'Analamainty sy misteriny ka. Aleo aloha angamba zary reto mba hikarakara sakafo ny mama fa efa ho taitra izy izay ko. Fahoana aloha raha tsy mahadiso inona zany ny fotom-pivelomanareo mianaka aty? Inona moa fa tsy ny fambolena sy fiompiana. Rehefa mavita mandrary indraindray dia mivarotra tsisy arina rehefa andro ny tsena ny ambody-amondana. Ay ve ary nahagaga zany ny tsy nionantsika tany tamin'izay tany ambody-amondanako. Tonga dia io afaka tahifandraona sakafo itangorona ny sisany io zany no ataontsika solon'ny afon-dasy tokony atao rariva. Ay za kosa rasefo Fahony tokoa rasefo iza zany nandray anareo taty taminano fisafonana amin'ny princan? Eny tokoa rasefo. Mety mifanandrify amin'le resaka hoe herin'ny maizina ihany angamba raha ny anazavako azy satria voasaka hiditra ny tanàna zay dia io ngiabe io ny tsenanay. Nilaza izy fa raboana no anarany ary izy ny tangala vaovao mandimba ny raha mangala azy efa nodimandry. Nampandrosony tao amin'ilay trano mitokana mihitsy ange zay ny resadresaka ary tsy nametraka olana amin'ny filasiana ty izy. Kanefa raha araka ny fitantaran'ny Vaniala zany dia le raboana efa maty io ny resaka tamina io. Fa nilazaiko anareo ihany tany ambolohany hoe
mandray plasy foana ny tanàna raha araka ilay tenin'ny ala kanefa ny fitaolana izany dia nakaty asa ay izay vonony tsy nampozina ny antrano tao amina angatra izay raha teo androtriny ihany dia niveriny niakatra amin'ny fianarana fa tsy nijanona naharitra mety sahalan'izay zany le hoe tratry ny fanovamaso mety sakanao ratsy tamintsika plasy ange zany le fanaratsy raha izany e tadidiko tsara mantsy le fotoana nampisen'le akolamena atao anatin'ny tranolay andry zalahy iny fa mety loha tsika mivavaka dia tsy tatera ny tanjona ratsy anyko tena tantara gora mihitsy ny tany ambotoliny a oay zara moa zany setikotsy enjany iny dalaka mihitsy da tsy mana ny tantarako an'le zava-mitsangaretroretra sy hoe any no tena viviko fa efa tsy naninona tso hoe zany loha le sandro mba vetivety any aloha fety dia sitrana ka dia ahoana tokoa moa zany miam'sety miam'tahoana fa tsy azoko ka any ndre zany ny tanindrazany sy anytofany ary amin'ny hoe mahatanindrazamana aloha dia efa nanamboatra ny programa any zay kitsidika any matetika mba izay koa zay hoe afaka manaraka anay ihany asa moa zany mazava ho azy aiza koa seny dia mihitsy ho sa efa niarandray mety anaovako ny sakilaka efa miaramiaraka mindrano izy raha araka ny resaka farany fa koa aloha rasevy tokoa ve moa fa mba avy mandaraka any aminarena amin'ny visite de parent ka zareo rehefa nilaza fa tsy maintsy any visite no ireny zavatra mitrangareny fa ona maro izy ny ray aman-dreny izay rehefa marina tantara retra se nga ahoana fa dia dina tsy nateny zareo raha sevy koa moa rehefa nitsidika tany dia zava-tsara mihitsy ka dia resy laza tamin'nesany zareo hoe tsy natao ampemitra ny reny tranonjavatra izany zay le hoe sokotony ray ihany sokoto mandrakizay fa mizaranatareta dia mipatrapatraka mihitsy tsy azo tefa hiakatra sampanamena vo nahazo talenta plasiko ohatra amin'izay natolotanindrozany teny mba anisiana zareo azotilasy dia zay tsy mba nampahazo antsika mihitsy raha mampikely indray tsy ady nahazo talenta mpandalina soratra masina no nahazo talenta plasy namagaga na manotalenta mpanao lakoziko vita amin'ny matsiro foana mantsy ny kaly tany andasy tany anala mainty rysia ajanao ny any daholo zay ratsy moa tany zay tsara moa rasefo zay isaky ny mamarana ny lasy ny farana teo ilay tantara indro miainy natolotry ny radio madagasikara ho anao nitondra ny lohateny hoe analamainty sy ny misteriny dia mpeniny tokizerara rabe manatsoa na itokiana ireo mpilalao ny ony daniela zoma amin'irina gaston faly ny sympathie avy eo amin'ny FJKM fiadanana martiora mpandray feo lovatolotra andriamanana mpanatotosa alan rabe manatsoa